moa ve manao an'izany koto tsy manao an'izany koto miteny izy mampiseho ny fihetsehampony izy mampiseho ny heviny izy fa ianao mifanohatra aminy ao amin'ny commentaire ny publication ao opainy ianao ambaniny ianao lazay ny vavendrana ianao ary bloqueny ianao surtout raha nazy j'adore j'aime be de be zay le publication nataonao tao amin'ny publication nataony iny zany anisan'ny compétence émotionnelle zany rokoto salama daholy tonga ny fotoana aneo akevitra mahakasika ny kotilay mahitsoambo hoanao zay sensible enina ianao za kotilay mahitsoambo raha toka olona sensible ianao de aza mijery anty vidéo ty satria teraka frustration any anatinao any le izy ka de misasatanina sady ny tenako fa tsy tompona andraikitra am'izay frustration zay mety haterany izay aza mandahotra itsika mpanaraka ny petsy fa tsy andeha hanompa ny koto aho tsy andeha hanambany any koto aho tsy andeha hanao attaque physique any koto aho fa hevitra no arosiko eto ary tsy zany nanabeazana hoe rehefa misy olona tsy mitovy fomba fijery aminao na hoe olona manohatra ny zavatra teneninao de ambanio izy ompa izy tsy zany no nitaizana ahy analabaraky ray aman-dreniko zay niteraka ahy aho ary indrindra analabaraky ny sekoly zay namona vola ahy raha toka hanina fisainana baribary toy izany efa ela inareo no niteny ahy hoe ianao dia matahotra any kotilay mahitsoambo ka teta ianao satria efa ambaniny koto efa ompainy koto dia mbola milavolavo mbola mifona mbola manambitamby any koto foana de hoe zao hoe fa iza koto no atahorako Andriamanitra ngay koto tsy atahotra ny koto velively re aho tompoko fa respect dia zava-dehibe amiko matoa tsy nanompa ny koto rehefa nanompa izy dia hajaiko izy fifanajana ny zava-dehibe ary tsy zao ny manana fisaina ohatran'izany hoe rehefa misy olona manompa ahy na manambany ahy de handeha hanompa na handeha hanambany azy koa ny tenako tsy nivoako zany tsy nivoako mialatsiny tsy hoe zany misaosao hoe misehoseho milay fa tsy zany zao hoe olona hanompa anahy ve de hopaiko ihany koa izy korerakeo ianao afaka manompa ahy ianao na de ho isanandro hanompa ahy ianao fa za tsy hanompanao zany tsy za zany respect zay ny antony nampangina foana hatram'izay fa androany zao de andeha aneo hevitra satria koto manana image momba ahy hoe sauvage ny tenako vendrana de za koa mba manana image momba ny koto ny antony nampisy disadisana izy koto hatram'izay ohatra de resaka sary ny kotilay mahitsoambo ny publique tato amin'ny pejiko io sary io de sary ny koto namboariny olona tamin'ny IA lasa ohatrany zazakely publique le izy satria ohatrany hoe nampime zany e me anao mitany zavatra satria olona tsy hitanao na kely azy de nefa namboariny olona tamin'ny IA de mampime tsy sary ny koto rery le izy fa misy sariny Andro Rajoelina Lalatina sy ny tariny de publique sary ny koto de tezitry koto tam'izay fotoana zany tsy vitany tezitra izy fa nanambany ahy nanompa ahy ny bloqueny aho ny fona tamin'ny koto zao ny alatsiny na ninona aho ny fona tam'izay fotoana izay tsy resaka hoe matahotra ny koto ny antony fa respect ary fahatsapako fa nisy fahadisoana avy taty amiko satria maninona zany nahatsapatena fa diso satria manana empathie sy intelligence émotionnelle zay lazanao koto fa tsisy zava-pantatro io ananako io na de kely azy ianao miteny fa tsisy zava-pantatro ny empathie sy ny intelligence émotionnelle toy zao hoe tsy akonto raha tsy nanana empathie sy intelligence émotionnelle aho de tsy nifona tany aminao fa nandeha nanompanao ihany koa aza rehefa nipainao momba iny publication nataoko zay lazainao fa nanefateva anao iny nialatsiny aho tam'izay fotoana izay de nidebloquenao mo de omaly ianao nanao publication tao amin'ny pagenao publication sarina vehivavy mivavaka de nasianao légende hoe toy ny olona raikitay somary choqué zao rehefa nahita an'ilay publication nicaptureko le izy de nalefako tato amin'ny pejy hoe vitsivitsy hoa ny olona manina zany empathie zany ka afaka comprendre ny hafa de tezitra ianao de nanao publication anao ty hoe vakina foana ny tsy manam-pahaizana sy tsisy voarana aminao de arasotaka azy soandro zavatra tsy hay aza resainy tsy misy idirany empathie io pub io fa aza miteniteny fahatany chroniqueur ny tenako humoriste ko
am'saina mivoatra izay azoko avy aty amin'ny tany mandroso de tsy misy olana velively ny manao caricature na humour amin'ny zavatra rehetra en pleine dans la liberté d'expression d'opinion iadivana amin'ny olona sasany mbola sauvage ohatranao sauvage ozy ianao ny tenako de ajaiko zay zavatra zay ny image hitanao momba hoe sauvage ok ikena mba tsy hifandirana iny zavatra iny de izy anao hoe tsisy hidirany empathie tsy zava-pantatro izy ny afanty fa miteniteny fantanja de hoe zao hoe ianao nanao an'io pub io de tsisy empathie tany aminao satria tsy nomenao considération mihitsy ny réaction ny hafa manoloana ny publication nataonao tsisy intelligence émotionnelle zany any aminao any satria raha manana sinao considération na de kely aza ny réaction ny public mahamomba an'ilay publication nataonao de tsy hanao réaction toy izao ihany koa ianao na izany aza de micomprendre anao ihany koa za tamin'ity publication nataonao zay mahakasika ity mbola micomprendre anao za fa nana fotoana anao ihany koa nahita ny publicationko satria be dia be ny olona nanisy j'adore sy j'aime an'ilay publication sy nanoana ny kevitro tao anatin'ny commentaire de iny moa tena tsy zakanao tena tsy zakany kotoa raha misy olona maneho hevitra ka nazy j'adore be dia be iny surtout raha mifanohitra ny heviny de tena tsy tiany iny olona iny ambaniny iny opainy iny ary misy mifarana hatrany amin'ny blocage azy de resaka attaque physique moa no ataony excuse be dia be tsy manao attaque physique fa bloqueny satria tsy mitovy fomba fijery aminy zay le izy aiza le empathie kotoa iza ny tena tsy manana empathie iza ny tsy manana intelligence émotionnelle izao sa ianao raha toka izany no acte ataotsika sy anao de hoy izy ianao hoe hiadina amin'ny olona sauvage toahy de raha ohatra iny sary ny publienao iny ohatra hoe sarina ramatoa mivavaka iny hoe ny tenao ampitaina de hoe aza mihaminy fahatany aza mety ataon'olona fakana vola ohatra any mpitondra fanjakana non mpitondra fivavahana de hoe zao hoe tsisy empathie tany aminao tsisy intelligence émotionnelle satria tsy micomprendre an'io ramatoa io mivavaka io mihitsy ianao tsy nasianao importance ny vécu an'io ramatoa io hoe inona ny antony nahatonga azy hanao ohatran'io inona ny manipulation zay azony avy tamin'ny mpitondra fivavahana ka nahatonga azy ho toy io ino tsy nasianao considération zay mandray ohatra aho raha misy olona anankiray ohatra vehivavy miaraka amin'ny pervers narcissique izy efa mijaly izy nefa tsy tafavoaka tao mihitsy efa omenao conseil ohatra de mbola tsy tafavoaka tao de hoy izy anao hoe io vehivavy io vendrana hadalanany azy tsy mety miala amin'ny olona efa narcissique io de hoy zao hoe mba makay anao ny toerana hoe inona ny manipulation azon'io vehivavy io na tonga azy tsy mety tafalatsy tsy mety tafavoaka tamin'io narcissique io mihitsy moa ve mba ny comprendre an'izany ianao fa tonga de tsaratsara azy fanontaniana tsy mila valiny zay ka zay natongahy somary choqué tam'ilay resaka vehivavy iny maninona raha ny mpitondra fivavahana no omena resaka no kianina fa tsy mipivavaka za manokana de mpitondra fivavahana foana ny kianiko rehefa miresaka momba ny religion aho natriny zareo ny manipule ny vahoaka miresaka ny vahoaka ianao fa mila mampahafantatra ny vahoaka hoe zao mangeny mariny ary zany zavatra zany dia misy processus lavabe fa tsy hoe androany ianao miteny ity de hoe afaka anaiky olo io hoe marina zany lazany koa zany fa tsy isianao considération mihitsy hoe ohatrany ahoana ny laigna sy ny manipulation efa azony olona io mba asivy considération zay de tsy ho frustré lava ianao ary afaka icomprendre ny hafa zay nakiray zay de nampinao ihany koa le publication tandroany hoe izaho isan'andro lava tamin'izany fotoana zany manevateva ny voahirana ary anevatevanao ihany koa de hoe zao hoe kotoa intelligent ianao fa aza mifanendrikendrika itsika satria zao de tsy mbola nevatevany voahirana tato amin'ny pejiko misy publication ny voahirana ohatra ny partageko tato amin'ny pejiko fa miombokevitra aminy za tamin'izay fotoana zay ohatra iny publication nataonao capture ny voahirana iny resaka diplôme iny hoy zao hoe misy fahamarinana no a izany tenin'ny voahirana izany hoy za
am'izay fotoana izay. Inona zavatra andresany voahirana hoy izy hoe indry mibitabitaka fa manana diplôma kanefa diplôma azo tamin'ny fanaovana firaisana ranofo tamin'ny ramose tamin'ny prof hoy izy voahirana tamin'izay. Za misy fahamarinana zany satria zavatra misy eny amin'ny université mihitsy za fa be deabe nareo nyteny hoe misy zany zay le izy fa tsy nanevatevanikala voahirana azafady tsy mino an'Andriamanitra anao fa aza mironona lainga koto. De nitohizanao ihany moa le zany le resaka publication maro hoe dokotera zany everiko fa mba olona nianatra mba manana fahalalana misokatsaina kay de tena mbola amin'ny époque de l'homme de Cro-Magnon. De zao hoe ianao hoe tena mitsokatsaina koto, tena misokatsaina ve ianao io? Aleo ajanona koa zay. De hoy izy ndray ianao hoe manamafy ny maha intelligent iny mahita ny elanelana be amin'ny lisany isan'andro eto amin'ny Facebook. Tafiakatra 5,000 na ato amin'ny pejy amin'ny ora vitsy monja. De zao hoe bon ay veny hahaha azo vetivety amina publication de mamaritra fa intelligent ny olona ny pure afaka mpipa zavatra tsisy tika eny angay za de mahazo réaction be dia be iny anaty minitra vitsivitsy ary. De zao hoe je suis l'intelligent du monde. Ok, zay zany le izy fa nareo no intelligent. Intelligent zany nareo satria mahazo haha mandry mandritra ny ora vitsy. Ok, zay zany. Avelako eo resaka publication iny fa aneo ny hevitro mahakasika anao am'izay ihany koa zao. Raha ny fahitako anao hatram'izay tamin'ny ano hitanao voalohany indrindra de zao tena intelligent ianao. Tsy miala zay fomba fahitako anao zay. Intelligent ianao koto. Fa fanampon'izay de ianao de olona égocentrique. Égocentrique ianao koto. Satria manino? Satria ianao de tsy mba manisy considération ny hafa. Ny hevitra anao ihany lazainao fa anisany important sy manan-kery indrindra. Zay olona tsy mitovy hevitra aminao lazainao fa tsy mitovy niveau aminao de lazainao fa vendrana. Na zay olona manohatra anao de lazainao fa vendrana opahanao. Égocentrique ny fahitako anao. De direct amin'ny internet misy de madiso zany fomba fieritreretiko zany. Leo masiko argument avy amin'ny internet satria ikoto anisany tian'io resaka internet io de nalaiko le argument. De toy izao le izy efa mpizarako amintsika mpanaraka ny pejy hoe ahoana zany personne égocentrique izany. De zao le izy oui, les personnes égocentriques ramènent tout à elles. Ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et ce qu'elles entreprennent a beaucoup plus de valeur à leurs yeux que ce que disent ou font, pensent les autres. Confirme l'expert. Ohatran'izay zany ny olona égocentrique. De zao hoe hita amikoto angay zany zavatra izany hita amikoto satria zavatra zay olona manohatra ny zavatra resany de lazainy fa vendra, lazainy fa tondrona. Vendrana inona hono le fomba filazany azy iny? De inona koa? Les personnes égocentriques ne sont pas si difficiles à identifier une fois qu'on sait identifier les symptômes caractéristiques de ce trait de caractère, comme l'indique Myriam Sanchez. Elle monopolise souvent la conversation et cherche à la conduire. Elles entament souvent leur prise de parole par je, moi, je, mais, mon et abordent des thèmes qui concernent directement leur opinion ou leur expérience. Tsy teny resaka be za fa ny rehetra angamba afaka mitsara an'izany. Elles ne s'intéressent pas aux autres, ne les écoutent pas et ont du mal à se remettre à leur place. Manque d'empathie. Oui, zay le izy. Tsy mba maka ny toeran'ny hafa mihitsy izy tsy mba maka ny toeran'ny hafa fa de manakina lava foana, manambany lava foana. Satria raha misy fotoana na dia ray seconde aza izy maka ny toeran'ny hafa. Raha misy fotoana anao koto maka toeran'ny hafa na dia ray minitra aza dia afaka micomprendre ny hafa. Enfin, et c'est le plus problématique, elles ne se remettent jamais en question. Io de tena tsapako io. Satria be dia be ny olona miady mikoto am'izao be dia be ny olona ny adivana
fa tsy mba mi se remettre en question mihitsy izy hoe inona loatra ny antony mahatonga reto tezitra mahatonga ny olona miady amiko. Mba efa nisy fotoana ve anao koto nieritreritra na metra-panontaniana hoe fa maninona ny olona rehetra no to miady amiko, fa maninona ny olona no tsy mitovy hevitra amiko, artiste na olona hafa hatramindry madame Rizatsoa lasa miady aminao. Mba efa nisy fotoana ve anao nametraka an'izay fanontaniana izay? Eny hatramin'ny Randriamasy aza ilay olona nampahafantarinao anay tao amin'ny pejinao, ilay nanana projet mitovy taminao ho an'ny Madagasikara, lasa niady nareo taty aoriana. De mba nisy fotoana ve anao nametra-panontaniana hoe fa maninona no to miady amiko daholo ny olona rehetra? Tsisy, fa ianao ihany ny fantatrao. De hoe zao hoe égocentrique ianao. Fa zao nefa no aoka zava amintsika rehetra fa ny olona égocentrique dia faible ny olona égocentrique satria mitady admiration sy approbation avy amin'ny hafa foana matetika. Ary zay ny zavatra tsapako zay amin'ny kotilay maitso amiko. Ny olona égocentrique dia miezaka foana mi se défendre ary indrindra rehefa manao défense izy de avec agression. Ny olona manohatra ny koto de tena agresseny tanteraka, tena hoe agresseny, tsy hoe fizika ihany no atao miagresse fa na ny mo mandratra. Ianao ngeka manohatra ny koto opainy ianao, ambaniny ianao, bloqueny ianao, zany zavatra toetra ny koto. Égocentrique zany, égocentrique. De izy koto hoe izao dia tsy zava-pantatro mahakasika ny intelligence émotionnelle sy mahakasika ny empathie. Tsisy hoe izy koto, de izy hoe d'accord. De izy hoe ohatran'izao ohatra zao anisan'ny zavatra hita amin'ny olona manana zany intelligence émotionnelle zany. Internet foana indray koa no ampiasaiko eto satria koto dia tia zavatra alaina amin'ny internet. Compétence émotionnelle. Identifier son vécu émotionnel et ceux des autres. Moa ve manao an'izany koto. Exprimer ses émotions et permettre aux autres de faire pareil. Moa ve manao an'izany koto, tsy manao an'izany koto. Miteny izy, mampiseho ny fihetsempo-ny izy, mampiseho ny heviny izy, fa ianao mifanohatra aminy ao amin'ny commentaire ny publication-ny ao, opainy ianao, ambaniny ianao, lazainy fa vendrana ianao ary bloqueny ianao, surtout raha nazy j'adore sy j'aime be dia be zay le publication nataonao tao amin'ny publication nataony iny. Zany anisan'ny compétence émotionnelle zany ry koto. Comprendre son vécu et celui de l'autre ainsi que ses réactions. Moa ve mba misy an'izany ianao koto? Misy ve? Réguler ses émotions, désamorcer les conflits, faciliter la coopération et entrer en relation. Misy an'izany ve koto? Tsisy. Misy ve? Tsisy. Tsy mifaciliter coopération mihitsy. De ny problème en plus ianao égocentrique de tsy mba se remettre en question mihitsy hoe pourquoi? Hoe pourquoi? Ry Randriamasy ange olona nanana tanjona mitovy aminao, nanana projet ho an'ny Madagasikara toa anao, maninona ny lasa niady aminao? Maninona? Moa ve efa nisy fotoana ianao nametraka fanontaniana hoe maninona? Fa ny anao ihany no asianao considération. De mila miova anao koto, ekeko fa intelligent ianao ary sûrement fa mora aminao ny miova raha ampiasainao zany intelligence anao zany. Fa mampalahelo mieritreritra an'izy. Mampalahelo, tena hoe mampalahelo mieritreritra anao koto. Intelligent ianao, mba ampiasao araka ny tokony ho izy zany intelligence anao zany. Fa zay le izy koto itsika tsy mitovy tsika, na de vendrana lazanao sauvage, ok zay zany image hitanao, fa izao ny fahitako anao de intelligent ianao fa égocentrique ianao ary mba jereo kely lay compétence émotionnelle sy ny empathie, mba jereo kely iny zavatra iny satria hitako hoe tsy ampy. Tsy hoe za akory manana an'izany complet, fa raha manana kely fotsiny ao de afaka micomprendre ny hafa. Fa ianao tsy manome considération ny hafa velively mihitsy. Ary ianao io de olona tsy mahazaka fanakianana. Faible ianao, tsy mahazaka fanakianana izay.
fa ny olona manakina anao de opainao, ny olona manakina anao na tsy manao attaque physique io de opainao, ataonao fa vendrana satria tsy mitovy fomba fijery aminao. De rehefa tena raikitra moa ny fanakianana eto amin'ny réseaux sociaux zay de lasa mampalahelo kely ianao, lasa inona ny ataonao, mody micapture ny conversation familiale kely anaty groupe WhatsApp sy Messenger de bibliana hoe zao ny anay famille sambatra tsara, inona ny raharahiko anareo zany za nge efa natafita zanaka jereo i Pablo sy iza moa le anankiray efa tafara zalahy ty Pablo sy Hugo efa navita fianarana, za nge anna inona ny raharahiko anareo etc. de amizay ndray mba mahasadoro am'le olona satria anao de olona mila zay admiration sy considération ary approbation avy amin'ny hafa zay foana. Zay ny zava-misy zay. Ila zay fa za mandainy sa tsy marina zany. Zay ny zavatra ataonao zay. Rehefa raikitra ny fanakianana eto amin'ny Facebook mandeha amin'ny pub ny sarin'ny fianakavianao faminao ndray anao mba hahatonga an'le olona ho versaina kely mba hifantoko amin'iny. Zay nge le izy io koa izao hoe koto tsy mitovy tsika. Marina le teninao fa tsy mitovy niveau tsika. Marina le izy. Zay fa mirary soa samy ten'Andriamanitra.